fivoriana tsy ara-potoana ny CUA tsy mifanaraka amin'ny ameana ny lahadinika. Fifidianana filoha-hevitry ny CENI manomboka ny fitome ny fametrahana ny dossier. OBS 2019 ratsy ny notiny Madagasikara amin'ny fitantanana ny teti-bolam-panjakana. Dia finaritra sy falitafaraka aminao indray tompo klasy tompoko vavy tonga soa tanatin'ity fotoanan'ny fampahalalam-baovao vaovao ny Alarobia 9:24 ity manasanao ampitiavana sy ampanajana hatrany izahay anaraka ity fotoana ity hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra dia ny fisantarana ity vaovao dia ny tatitra mahakasika ny coronavirus eto Madagasikara. Ny tombo fito ny tranga tao anatin'ny 420 ora zany hoe tafiakatra 720 amzato ireo olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara ary ny ray tamin'ireo dia teto Antananarivo, ny enina kosa tany amin'ny faritra Atsinanana zany hoe tao Toamasina. Raika amzato ny olona sitrana atreto ary 720 ireo olona mbola aray maso akaiky ny fahasalamany any amin'ny tobim-pahasalamana. Atreto zany aloha ny fitiliana vita hatramin'ny 4 Mey lasa teo dia 7,700 sy 3,000. Fa ivadika lafim-baovao hafa isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nanomboka androany ny fivoriana tsy ara-potoana tesy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely teboka roa no dinihana mandritra ny 3 andro anaovana izany fivoriana izany. Eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriniaina no anaranao izany. Resaka fandravana fotodrafitrasa izay nataon'ny mpitantana ny tanàna teo aloha. Eo ihany koa ny fananganana tsangam-bato ho an'ny tanamaro eo Akorondrano. Ireo ny lahadinika hanampiatsona ny filakevitra munisipaly ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fivoriana tsy ara-potoana. Tsy misy idiran'ny ameana ara-pahasalamana fa tao finiavana andravany natsangany teo aloha ihany. Asa fandrodanana trano ny ao anatina convocation zay lazaina aminay. Zany ve ny ameana amin'izao tsika amin'ny teny zao ameana ve marina mety misy ny zavatra illicite tsy ara-dalàna. Raha mahagaga anay dia zao na le fanonganana trano arakiry zareo tsy mahalala hoe reto le trano arodany. Fa ny convention ny aina nataon'ny conseil municipal teo aloha zany ny tenen'ny arodana. Mifanohitra ny zavatra tenen'ny ny ato amin'ny direction sy ny tenen'ny monsieur le maire. Dikany tokony alaminy tsara aloha ny azy dia zavatra matotra ny entiny eo amin'ny conseil hoe reto ny trano arodana, reto ny tsy mifanaraka eny amin'ny reto ny tsy ara-dalàna satria mipetraka eny amin'ny trottoir na mipetraka eny amin'ny lalana. Zavatra tokony hazava no entiny eto fa tsy ataoko tantany maika tandrametaka fotsiny amina fivoriana ohatran'izao zay tena tokony ny sosialim-bahoaka eto Antananarivo ny tokony hojerena fa tsy ny zavatra ohatran'izany hoe fandrodana trano ilainy zany rehefa tsy ara-dalàna fa tsy zao aloha ny ameana. Ifarana ny zomao avy zao ty fivoriana tsy ara-potoana ity tsy voaja ny fe-potoana fampiatsona ireo filan-kevitra munisipaly. Natsona ivory zahay mpanolontsaina androany ny fiatsona fivoriana dia omaly amin'ny 5 zay vao nahazo fiatsona izahay. Ny lalàna nefa dia mametraka 10 andro no tokony ho tonga ny ampelantanan'ny mpanolontsaina ny taratasy na ny document na ny tahirikevitra entina ao anatin'izany fivoriana izany. Maro le zavatra hodinihana ao anatiny nefa dia omaly ny sasany namanay azy androany vory zay vao malala hoe misy fivoriana androany. Ho anay ao amin'ny combat dia hitanay hoe mbola lesiko amin'ity fampiatsona ity ny tsy fampidirana ao anatin'ny ordre du jour ny resaka plan d'urgence communal. Misy le plan d'urgence communal efa teo amin'ny tapabolana teo zay nahazonay azy saingy tsy tafiditra ao anatin'ny ordre du jour le izy nefa ao no misy ny tetika sy ny paikady hoentin'ny tanàna hiatrehana ny Covid-19 ny fampiasam-bola zay mety hiova ao anatin'izay. Fa nisangana olana indray ny tontolo ny asa fanaovan-gazety androany izay makasika ny fanitsakitsahana ny lalàna sady nanamarika ity andro voalohany ity. Eo amin'izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany ataon'ny commune teny amin'ny lapan'ny tanàna teny. Asin'Andriamalala sy Tokiramarilano mitondra ny andindiny izay. Afakely aloha ity fanapahan-kevitry ny ao anivon'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo ity nanomboka androany ny fivoriana tsy ara-potoana natsona avokoa ireo mpanolontsaina ny tanàna saingy nandraisana fepetra noho ny ameana ara-pahasalamana mantsy dia tsy azo ataony mamory olona mihoatra ny 50 anatin'ny efitrano iray. Mihoatra ny 50 anefa ireto mpanolontsaina tsy nifindra toerana tahaka ny député ireo mpanolontsaina ireto fa ity ny fepetra hitan'ny mpitantana fa mety indrindra. Nolazaina moa zany fa hoe nisy ny
mpanolotsain'ny tanàna izay tsy nampidirina intsony fa nolazaina fa hoe ataovy procuration mba tsy hihoatra ny 50 ny olona ao anatin'ny efitrano. Dia izay zavatra izay manontany tena hoe nyteny amin'ny lapany anteny mera-pirenena ve no ferany ho 50 be ny député nanapa-kevitra tao tsia ary nitady hevitra mihitsy aza ny teny anivon'ny anteny mera-pirenena mba hahafahana mahazo toerana malalaka kokoa. Dia izany hoe tokony ho anjaran'ny commune ny manao an'izay ahafahan'ny olona rehetra izay tokony hanatrika ny ady hevitra eo hanatrika an'izay. Tsy mpanolotsaina ny tanàna ihany nandraisana izao fepetra izao fa nizaka ny tsirariny ihany koa ny mpanao gazety. Nisy ny fanavakavahana ireo mpanao gazety afaka niditra tao anatin'ny efitra lehibe izay nanaovana ny fivoriana androany. Mazava nefa ny voalaza ny fifehezana anatin'ny fivorian'ny mpanolotsaina tanàna. Raha ny tokony ho izy araka ny andininy fa 120 ao amin'ny fifehezana anatiny ny conseil municipal dia afaka hatrehan'ny mpanao gazety ny fivoriana sy ny ady hevitra. Ny zava-misy nefa dia nisy teo ny filazana fa hoe tsy tokony hiditra ny mpanao gazety satria manjary mihoatra ny 50 ny olona ao anatin'ny fivoriana. Ho anay manokana dia tsy tokony ho atao fialana ino moa izany ny fomba fitenenana entre guillemets fialana ila ny ity aretiny ity mba hialana amin'ny fangaraharaana ny ady hevitra sy ny zava-mitranga atao anatin'ity lapy ity. Mbola hitoetra amin'izay fivoriana izay ihany tsika fa hoeny amin'ny CCI vato eny kosa ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Andro faharoa androany ho an'ny fivoriana ara-potoana ho an'ireo anteny miera rotonta efa nivoaka ny lahadinika ho amin'ny anteny miera-pirenena izay nivory teny amin'ny CCI vato teny nanao ny angom-baovao teny an-toerana moa Indriava-Andriamaefa sy Manora Andriamalala. Iza no andimbo ny filoha-lefitra Terera-Kotonarivo eo anivon'ny CENI ho fantatra mandritra ity fivoriana ara-potoana eny amin'ny CCI ity izany. Manomboka ny alakamisy 7 Mey no fametrahana ny antonta-taratasy ho an'ireo izay hilatsaka hovidiana ho amin'izany. Ny fitany fandraharahana eo anivon'ny anteny miera-pirenena mamoaka ny antonta-taratasy sy ny fanatanterahana n'ilay fiantsoana izay te hirotsaka. Apetraka misy fepotona tsy maintsy apetraka ao anatin'izay zavatra izay tafiditra ao anatin'izay fepotona izay ny karazana tetiandro mihitsy moa izany tafiditra ao anatin'izay ny fanovanana ireo antonta-taratasy mety ho voaray amin'izany ao anatin'izay fepotona izay mety hisy tsy manaja ny fepetra rehetra takina mety ho tonga hatramin'ny fijerenany hoe azo raisina sa tsy azo raisina ny candidature izay tonga tafiditra ao anatin'izay tetiandro izay ny daty hanaovana ny fifidianana izay ny solombavam-bahoaka rehetra izay tonga eo no manao ny fifidianana solombavam-bahoaka no mifidy izany. Tsy voatery ho mpikambana ao amin'ny anteny miera-pirenena nefa vao afaka milatsaka hovidiana. Inona avy ary ireo fepetra raha misy liana teo filoha-lefitry ny CENI? Mazava ho azy tsy voatery ho solombavam-bahoaka Andriamatora Kotonarivo ange tsy solombavam-bahoaka fa misy farafahakeliny tsy maintsy tadiavinao ny amin'ny resaka fahaizana mifehy ny lalàna, fananana traikefa amin'ny fitantanana fifidianana sy ny sisa izay no mahatonga an'ilay hoe manao appel à large diffusion mba isian'ny mangarahara eo amin'ny fifidianana moa natao fa tsy hoe fisafidianana akory fifidianana izay isolo azy. Raitsa ivona dia ny 12 marsa lasa teo no nametra-pialana i Terera-Kotonarivo. Tsy fitazomana tsy ambaratelo momba ny fisena doublon nandritra ireo fifidianana ny fandimby no antony nanenjehana azy. Hosolo tena ny anteny miera-pirenena ao anatin'ny CENI kosa no tena ndraikitra sahan'ny filoha-lefitra izay voafidy eo. Anatin'ny vanim-potoana ny amiana ara-pahasalamana isika amin'izao fotoana izao anisan'ny tena misedra olana ao anatin'ireny eo amin'ny tontolon'ny sekoly tsy miankina nivoaka tamin'ny fahanginan'izy ireo androany tamin'ny alalan'ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala no tonga teny atao madinika teny nanao fanadihadiana. Tao anatiny iray volana mahery izay nampiarana ny amiana ara-pahasalamana teto amintsika dia tsy nisy resaka ny makasika ireo mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina momba ny fanampiana.
dia amaro amintsika fa mbola tsy nahadoa mihitsy, mbola tsy nahazo azany karama volana avrila izany noho ny fahasaromitana be izay misy eo amin'ny fiainan'ny sekoly amin'izao fotoana izao, ary izany indrindra no mahatonga anay mitodika aminareo ray aman-dreny mpitondra fanjakana sy ny ministera pia mba manampy arak'izay tratra, satria dia tena izany ny zava-misy amin'ny reo mpampianatra reo amin'izao fotoana izao. Tena mbola tsy nandray karama zany ny mpampianatra amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny karaman'ireo mpampianatra dia isan'ny vetsatra ho an'ny sekoly tsy miankina ihany koa amin'izao fotoana izao ny ofantrano-tsekoly. Raha ny antontanisa azo dia ny 1.9 ny sekoly tsy miankina eto an-drenivohitra no manofa-trano izay mitentina hatrany amin'ny 2 tapitrisa ariary. Mbola manantena hoe misy fandaminana izay mety ataony tompona andraikitra avea ka mbola miandry ampahatoniana ary miandry amin'ny finoana mihitsy izay fa azo izay ho anjaranay ary tena marina fa ny sehatra samihafa tokoa dia fa mba samina azo izay ho anjarany ary dia manantena izay fa azo izay ho anjaranay ihany koa avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Mbola hitoetra eo amin'izay vaovao amin'ny fiantraikany amiana ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena izay ihany isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. 27 andro androany no tsy afaka nisokatra intsony ireny toerana fanatanterahana lanonana ireny, ary 27 andro ihany koa no anisan'ny nahato ny asa ho an'ireo olona mpisehatra ao anatin'izany. Anisan'ny mitondra takaitra sy ny mafaitra indrindra izy ireo amin'izao fotoana izao, ary nampiantso mpanao gazety teny 17 hektara teny. Nay ao rahantsika ny andinindin'izay eo amin'ny sariny tahiriny aina. Mpanafana lanonana, mpikarakara hetsika, mpikirakira fanamafisam-peo, mpikarakara sakafo sy mpanao mofomamy, mamelona fianakaviana maherin'ny 50 no tsy anasa nandritra ny 2 volana sy tapany ny esin'ny ameana ara-pahasalamana teto amin'ny firenena. Tsy mba isan'ireo nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana izy ireo. Efa maromaro ny animation na ny hetsika ara-pilanonana na voaterina tsahatra satria nanaja ny lamina napetraka amin'ny fitondram-panjakana izahay. Izay indrindra no antony angatahana eto mba hisokafan'ny toeram-panaovana lanonana ao aorianan'ny confinement na ny fiboana 15 jours. Izahay ireo dia mampiasa maro, mandofa trano, mandoa vijinjiro ary mandoa hetra. Izany no angatahanay amin'ny fitondram-panjakana ny mba analefahana izany hetra izany. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy ho raisina intsony eo am-pelantanany, anefa mpanao asa tena mavolo etra-radalana izy ireo. Tao anatin'izay fiboana izay dia tsy nisy na ny ariary ara volaniditra satria tafajanona teo nanaja ny lamina napetraka amin'ny fanjakana izahay. Le fanampiana angatahana ankoatra n'le hetra dia mba fanampiana izay azon'ny fitondram-panjakana omena anay dia ho raisinay an-tanandroa. Ivadika lafim-baovao hafa isika ao anatin'ity vaovao ity makasika ny resaka teti-bola mpanjakana sy ny resaka fangararana na le atao hoe transparence kosa indray. Nivoaka tamin'ny farany volana aprily teo ny vokatry ny fanadihadiana maneran-tany makasika ny fangararana ny teti-bola mpanjakana 2.20 amin'ny 100 ny noti ambany indrindra izay tokony ho tratrarina mba ahafahana milaza fa misy ny mangarahara ao anatin'izany fitanana ny teti-bola mpanjakana izany. 70 kosa ny noti azon'ny Madagasikara. Jessica Miray sy Andra Koto Malala mitatitra ny vaovao. Ny OBS na ny Open Budget Survey na ihany koa ny fanokafana ny teti-bola mpanjakana ho an'ny rehetra dia efa nadiadiana mikasika ny mangarahara amin'ny firenena iray. Firenena 17 no nanaovana fanadiadiana tamin'ny taona 2022 iny, ka isan'izany Madagasikara. Isaky ny 2 taona no hamoahana ny OBS, ka ny fanimpitony tamin'ny OBS ity nivoaka ny 20 ny volana aprily lasa teo ity. Ohatra amin'ny 100 ny mari-pandrefesana, ka 2.20 amin'ny 100 ny noti ambany indrindra tokony ho tratrarina firenena iray ahafahana milaza fa misokatra amin'ny olon-drehetra ary afaka hitondrana fifanakalozana sy ady hevitra mikasika ny teti-bola na firenena iray. 70 amin'ny 100 ny noti azon'ny Madagasikara ho an'ny taona 2022. Izany hoe mbola ny farafahakely ny antotam-pahalalana momba ny teti-bola ihany no zarain'ny fanjakana eto amintsika.
fahavalo-ambinipolo amin'ny firenena 710 nanaovana fanadiadiana ny laharana misy atsika tamin'ity filaharany OBS 724 ity. Mbola tsy ampy ny mangarahara amin'ny teti-bolam-panjakana raha ity noty azon'ny Madagasikara ity. Ao amin'ilay sokady insuffisant misy atsika izay eo anelanelany 700 sy 120. Ho any aty amin'ny kontinanta afrikanina, Afrika Atsimo no tsara indrindra ny laharana amin'ny fangarahara ny teti-bolam-panjakana. Manana naoty 720. Ny nosy Komoro kosa no manana naoty ratsy indrindra, aotra amin'ny 100. Ny OBS ihany koa dia manao tombana amin'ny fahafahan'ny olon-drehetra mandray anjara amin'ny fitantana ny teti-bolam-panjakana. Aotra amin'ny 100 hatrany ny mari-pandrefesana. Ratsy ary tena ratsy ny naotin'ny Madagasikara, enina amin'ny 100. Izay midika fa zara raha hampandraisana anjara ny olon-drehetra amin'ny politika ny fitantanam-bolam-panjakana. Ny fiarahamonim-pirenena MSIS Tatao no nanao ny fanadiadiana teto Madagasikara ka nahafahana namoaka ity vokatry ny OBS 724 ity. Dia tsika iverina ao anatin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Gaël Bourgia izay mpanao gazety malagasy anisany nahazo an'ilay prix atao hoe prix Pulsar izay fitsabahany Rosianina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teto Madagasikara. Ny lohateny lahatsoratra nahazahoany izany mari-pakasitrahana izany. Nisy androany ny resadresaka nataon'ny mpanao gazety ny MBS tamin'ity mpanao gazety ity. Ny andinindin'izay hoentiny Andry Rakotomalala. Faly tena faly io ny teny gasy anisany haiko hoy Gaël Bourgia androany. Io ihany koa no andikako ny hafaliako tamin'ny nahazonay ny prix Pulitzer. Izy ihany koa no mpanao gazety malagasy voalohany nahazo ity prix ity. Ity io lahatsoratra nahazony Gaël Bourgia ny prix Pulitzer io. Ny arahany nanoratra tamin'ny mpanao gazety vahiny iray. Mpanao gazety malagasy izy, miasa amin'ny haino amanjery vahiny France 24 efa nanomboka ny taona 2024. Raha ivelany ataon'ny Rusia ny Vladimir Poutine, io ny lohahevitra navoaka ny New York Times. Fitsabahan'ny Rusia tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teto Madagasikara ny taona 2024 no lohateny lahatsorany. Tsy mora ny mitady loharano, tsy mora ny fanadiadiana lalina toy izao eto Madagasikara. Fa nanao ahoana ary Gaël ny nanaovanao ity fanadiadiana ity? C'est vrai que c'est difficile parce que c'est difficile de faire parler les gens. C'est un sujet qui était très secret. Les Russes opéraient cachés. Les gens avaient peur. On ne sait pas vraiment pour quelle raison. Et donc pour faire parler les gens, ça a été très dur. Donc ça a pris plusieurs mois. 9 mois au total, entre le moment où le journaliste américain me contacte et le moment où l'article sort, l'article final, ça a pris 9 mois. Donc, quand une source ne veut pas nous parler, on abandonne, on est obligé d'aller chercher d'autres sources, on fait un travail de fourmi, on enquête, au gré des contacts, au gré des rencontres, sur Facebook, on essaye petit à petit, on n'abandonne pas en fait. C'est-à-dire que quand toutes les portes sont fermées, aujourd'hui, par exemple, en période de pandémie, il y a des informations qui nous sont cachées et on n'abandonne pas, on continue, on essaye de trouver des contacts qui vont accepter de parler, on essaye de creuser. Donc en fait, c'est un travail où il faut être acharné, il faut persévérer, se dire que ça va peut-être prendre 3 semaines pour avoir une interview, parfois plusieurs mois, juste pour avoir une interview qui va faire avancer l'enquête. Et donc c'est ça qui est dur en fait, c'est de devoir être patient et de devoir aussi bien multiplier les sources. C'est-à-dire que quand on veut affirmer qu'une opération politique russe est organisée, orchestrée à Madagascar, pour ça il faut des preuves. Donc on ne peut pas comme ça sortir un article en une semaine en disant il se pourrait que les Russes... Donc il fallait que ce soit sûr. Donc on est allé jusqu'à demander à l'ancien président est-ce que vous avez bien rencontré le président Poutine et on ne s'est pas contenté du président. Et on a demandé aussi à d'autres sources qui étaient présentes en Russie, qui ont fait partie de la délégation malgache en Russie,
Donc c'est vraiment un travail de recherche de preuves, toujours presque un travail scientifique en fait. Nanao ahoana ihany koa ny nandraisanao fa anisan'ny nandresy tamin'ny prix Pulitzer ianao. Alors le prix, c'était une grande surprise parce que c'est un prix très très prestigieux, c'est le prix le plus prestigieux au monde, c'est un prix américain d'élite, d'excellence. Je l'ai pris avec énormément de fierté parce qu'on a beaucoup travaillé sur cette enquête, qu'on a été, on a exigé de nous-mêmes un très haut niveau. J'ai essayé d'être rigoureuse. On a travaillé au même niveau que les Américains et ils nous ont fait confiance. Ils ont reconnu la valeur de notre travail et d'un travail malgache. Moi, je suis malgache. J'ai fait une enquête à Madagascar, sur Madagascar. Donc, que ce soit moi ou vous, par exemple, c'est pareil. Je suis une journaliste malgache qui a été primée et c'est la première fois qu'une journaliste malgache a un prix de cette envergure. Et donc, pour moi, c'est aussi une manière de montrer aux autres, aux journalistes même locaux, que ce travail-là d'enquête, il est possible. Il est possible ici, il est possible de le faire par des journalistes malgaches qui seraient aussi compétents que moi. Parce que finalement, voilà, je vous montre la preuve qu'une malgache peut le faire. Ny prix Pulitzer dia mari-pakasitrahana amerikanina omeny universitény Columbia New York. Mbola hitoetra eo amin'ny vaovaon'ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety kosa isika. Isy ny fanofanana maimaim-poana eo amin'ny alalan'ny tambazotra serasera moa izay iarahana amin'ny Knight Center for Journalism in America de l'Université de Texas any Austin any. Mandritra indray volana no anatanterahana izany ary natokana ho an'ireo mpanao gazety malagasy izay mifanandrify indrindra amin'ity ady atao amin'ny Covid-19 ity. Ravrazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Ity no roy azon'ny mpanao gazety idirana ahafahany manaraka ny fiofanana maimaim-poana. Dingana 5 no arana ho an'ireo maniry ny anaraka izany fiofanana izany. Voalohany, misoratra anarana ao anatin'ny compte journalisme course mahazo someso amin'ny alalan'ny adresy mail ka ny dingana faharoa. Ho an'ny fahatelo, atsindrina ny journalisme en temps de pandémie, couvrir le Covid-19 aujourd'hui et dans l'avenir. Manaraka izay, misy famantarana mipoitra ary tsindrina ny enroll. Dingana fahatimy farany, mahazo mail ka milaza fa vita ny fisoratana anarana. Miara-miasa akaiky amin'ny Knight Center for Journalism in America de l'Université du Texas en Austin ny UNESCO sy ny PNUD ary ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana na ny OMS amin'ity fampiofanana ity. Maimaim-poana ny fiofanana ary afaka araina amin'ny teny frantsay. Azo atao amin'ny alalan'ny atrikasa amin'ny alalan'ny horonan-tsary, fanazarana na ihany koa amin'ny alalan'ny famaliana fanontaniana maro. Extrait. Ramatoa Marine Markena no mampafantatra ireo tokony atao rehetra hiatrehan'ny mpanao gazety ny Covid-19 mandritra ity volana ity. Ny fiantraikan'ny coronavirus eo amin'ny lafiny sosialy no loha hevitra no safidiana. Aorianan'izay iray volana izay tokony voafeny ny tantarany aretina ny zava-misy ankehitriny sy ireo fietsika hiatrehana ny Covid-19. Hi, I'm Maren McKenna, a journalist and author based in Atlanta. I focus on public health and global health, and for most of my career I've covered epidemics and disasters. The pandemic of COVID-19 is the biggest epidemic and biggest disaster in any of our lifetimes. To help make sense of this time and to help you cover this story, I'm going to lead a massive, open online course on doing journalism in this pandemic. Mbola hitoetra ao anatin'izay vaovaon'ny serasera izay isika fa makasika kosa ireo voafonja izay anisan'ny naresaka tatoato izay. Lafim-baovao tanteraka makasika izay dia nivoaka ny fonja androany tamin'ny ray sasany Sabrina izay mpanentana amina fahitalavitra tsy miankina iray eto an-drenivohitra. Ny 7 aprily no nahiditra ponjy Sabrina ary raha resaka mandeha tao amina tambazotra Facebook makasika ny fanaparitahana horonan-peo milaza fa olona 200 no efa voan'ny coronavirus teto Madagasikara no antony nitazomana azy. Nisy ny fitadiavana izay natao ny vehivavy nanao horonan-peo io ary nampanantenana vola 5 tapitrisa ariary ho an'izay mahafantatra azy. Rehefa nandeha ny fotoana, nisy ny nilaza fa feon'ny Sabrina ilay nanaparitaka vaovao tsy marina ka avy hatrany dia nosamborina izy ary zao nampidirina ponja izao. Raha ny fantatra dia mbola misy vehivavy roa voalaza fa tompon'io feo io mbola tazomina ny Tanimora ary efa ho iray volana mahery zao.
miangavy ny ijerena azy ireo manokana ihany koa ny fianakaviany amin'izao fotoana izao. Fa dia kosa isika hivadika lafim-baovao hafa ho any amin'iny faritra vakina karatra iny, zany hoe ao tampon-tanàna n'Antsirabe ao. Mandalo fotoan-tsarotra ireo vahoaka amin'izao fotoana izao any an-toerana ary na tsy ary manokana ireo vahoaka ny solombavam-boaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara. Ny andinindin'izay avy hatrany hoentiny ny Zavandriamahefa sy Mathieu Princy. Ho fiatrehana amin'ny fepetra-ara-pahasalamana tsy maintsy tandrovina amin'izao valanaretana misy izao dia tsy mitazam-potsiny ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara amin'ny rahalahy voafidy tao Antsirabe faharoa Randrianantenana José sy ny ao Antsirabe voalohany Michel Jean-François. Nisy ny hetsika nataon'izy ireo ho an'ireo vahoaka ao amin'ny fiara-piadidiany tsirairay avy. Ny solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tao amin'ny antoko tiako Madagasikara zany député Michel Antsirabe voalohany sy député José Antsirabe faharoa dia misy ny ezaka izay ataonay ary mirotsaka mitsehatra tanteraka izahay amin'ity ady amin'ny tsimoko aretina Covid-19 ity izay miteraka orooro ihany tokoa ho antsika vahoaka malagasy kanefany dia azo lazaina fa manao ezaka goavana izahay amin'izao fotoana izao amin'ny famindrana ny fanafody ny fanentanana amin'ny toerana marobe toy ny tsena, sekoly, fiangonana indrindra satria anomboka ihany koa ny fiangonana dia anisan'ny zava-dehibe indrindra koa zany ao anatin'izany ihany koa ny fizarana savony, ny fampianarana, fizarana bidon izay misy robinet isasan'ny olona tanana ary indrindra ny fampianarana ny olona any amin'ireny toerana manodidina ireny satria any ambanivohitra any mbola somaro misy olona tsy mahatoky hoe misy zany aretina zany. Eo amin'ny vaovaony sosialy sy ny asa soa ataon'ireo antoko politika misy eto Madagasikara no entsika manohy ny vaovao. Nisy androany ny hetsika sosialy nataon'ny antoko HVM teny Sabotsina Mihana teny androany izay ady amin'ny tsy paritany aretina coronavirus mono antony izany. Germaine Menjanary sy Manorandre Malala. Misy fiatraikany amin'ny fanatonan'ireo olona ny toeram-pitsaboana ny fihiboana. Fitaovana mahomby ny fampiasana ireo mpanentana ara-pahasalamana mitety ireo fokotany maro saingy mampihemotra ireo mpanentana ireo ny tsy fahampiny ny fitaovana enti-miasa. Ireo olona mahita an'ilay zava-misy tany ivelany dia matahotra aloha ankoatran'ilay confinement zany matahotra nantina toko-pahasalamana. Dia fiatraikany angamba hoe ingena ny olona nanantina toko-pahasalamana. Fanjaranay fotsiny moa manentana amin'ny alalan'ny mpanentana ara-pahasalamana sy za eto ihany hoe tsy misy atahorana efa misy fomba fiasa zany eto ahafahana izay mihitsy moa fihetsona azy hoe mpiasa amin'ny fahasalamana eny an'izay fokotany. Izay zany ilay fomba fiasanay hoe miainga avy any amin'ny zareo ankoatran'izay olona tonga mivantana eto aminay zany dia mpiasa amin'ny fahasalamana avao ny amena toromarika hoe rehefa misy zavatra ohatr'izao dia manano alefa aty aminay ilay olona na miantso anay na hoe arakarak'izay zavatra isaina aminazy. Tsy mitovy ny fanapariana ireo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ady iraisany malagasy rehetra nefa ny coronavirus. Mba tsy hiparitany io valanaretina io dia samy mandray ny andraikiny ny tsirairay. Artava 20 am'zato, gel hydroalcoolique 20 am'zato ary eau de javel 20 litatra no natolotry ny antoko HVM ho an'ireo mpitsabo sy ny mpanentana ara-pahasalamana. Mandeha miandalana io ary miezaka izay ho an'izay CSBT mbola mitady miezaka izay no amin'ny anazy. Nefa ny izy ity moa tsy resaka politika izy ity fa tena hoe resaka samy olombelona gasy marary gasy mivonjena. Misy ny dokotera ao amin'ny CSBT sasany tsy feniny izany fa matahotra ihany zareo hoe ray mandray ny letana ve dia mety mahazo sanction ve mety azo an'izao. Oka mba tsy todika amin'izay zavatra zay tsika tsy sina politika ity politika hiadivana amin'ny Covid-19 sao ataontsika oka mba hifanafamimetanany. Andeha hiverina kely any Antsirabe kosa isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ao anatin'izay fampitam-baovao izay dia miteraka resabe any an-toerana ny mahakasika ny olona iray sy ny fahasalamany izay mpiasa tao Ambatovy tao. Dia rahantsika avy hatrany andinindininy izay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy fanadihadiany Ravy Razafimahenina. Tsy natombotsiraka ny mponina tao Antsirabe nanomboka omaly raha narefa mpiasa iray tao Ambatovy no nitsoaka niaraka tamin'ny vady aman-janany. Ambatovy izay voaterina toka-monina no ny fahitana marary ny Covid-19. Araka ny fampitam-baovao tany Antsirabe, efa mianaka izy ireo no avy tany Ambatovy ary nivantana tao amin'ny ray aman-dreny ilay raim-pianakaviana tany Ambohimena. Raha ny fantatra, nandeha kamiao no nahatongavan'izy ireo tany Antsirabe. Fanontaniana mipetraka, misy fitaterana tsokosoko ve izany miazo lalam-pirenena fa fito iny? Misy fisavana tokoa ve ireny fiara be mifamezivezy ireny?
Malohana ny zava-misy tsy ny andrela mpiray vodirindrina ny antso avy hatrany ny mpitandro filaminana izay ananky ireto farany ary nanatra azy efa mianaka atao amin'ny CHR. Malohana ny zava-misy tsy ny andrela mpiray vodirindrina ny antso avy hatrany ny mpitandro filaminana izay ananky ireto farany ary nanatra azy efa mianaka atao amin'ny CHRR Antsinanany Tsenantsirabe. Olona fito avy fa ny fampikasika tamin'izy ireo ihany koa no voaterina hiboka ary miandry ny valiny fitiliana tao. Betsaka nefa ny mbola miandry ny valiny izay fitiliana izay hatramin'izao. Avy any amin'ny faritra Vakinankarasika dia andeha ho any amin'ny faritra Masiatra ambony iny kosa indray ao anatin'izao vaovao manaraka izao. Izany hoe ao Fianaratsoa manamafy ny sinatrangana kolikoly any an-toerana amin'izao fotoana izao no nahita rafana trangana kolikoly teo amina mpitandro ny filaminana sy olon-tsotra iray. Mitatitra izay vaovao izay moa ny namanay mpanao gazety avy any an-toerana. Raikitra indray savorivory tamin'ny fokotanina kifafa ny alady fahatelo ny volana May lasa teo. Polisy iray miaramila miaraka amina sivily iray no voalaza fa nisy lokom-pivarotra teny amin'izany fokotanina kifafa izany ny alady lasa teo. Nentin'izy ireo tany manginginy ilay ray mpianakaviana. Rehefa natao ny fifampiresahana dia tafaporitsaka ihany ty farany. Nalaky ny paritaka ny vaovao, taitra ny mponina teny an-tanàna. Raikitra ny fifanenjehana ary dia voasambotry ny mponina tamin'izany ilay polisy. Tonga teny an-toerana ihany koa ireo mpitandro filaminana rehefa natsoina. Avy hatrany dia nentina any amin'ny komisaria sentrala kosa ilay polisy voasambotra. Toy izao ary ny fitasaran'ilay ray mpianakaviana niara ny fisolokiana. Menaha sady napatavitra izy io na zavatra tohitony na nanao sy tsy nanao rehefa misy mitony dia tsy maintsy hidoboka na migiatra fa zavatra tokony ataonao tokony manao razomana ohatra izay dia tonga teo amin'izay zany no dia ahoana ho avy zany ny razomana koa dia ho manome volana ao zany dia mba fafana hitao amin'ilay anina fa ity bandiraka ety ihany no hoentiko any. Tena nono chiffre ve zalahy ohatra iny le vola. Dia vola takiny tamin'izay dia 20 millions de francs na efatra tapitrisa ariary. Tsy ela dia niparitaka ny vaovao ary rehefa tonga teny amin'ny komisaria central dia fantatra fa efa nisy antsio reny mpianakaviana izay tratra ny toe-javatra toy izao ny alatsinainy fa 7 amby 20 ny volana aprily lasa teo ary no amarin'ity farany fa io ihany koa ilay olana soloky taminy tamin'ny fa 7 amby 20 ny volana aprily lasa teo. Manoloana an'izany rehetra izany dia nijoro ny ray aman-dreny sy mpikambana vao amin'ny fikambanana itsito dia rakimady satria dia mpikambana ho aminy rehetra olona roa tratra ny fisolokiany reto. Tranga mampalahelo teto tapo-tanàna ny Fianaratsoa resaka fisandohana sy ny resaka kidnapping izay niatra tato amin'ny mpikambana tao amin'ny fikambanana teraka maty dia tonga eto za isolo tena tao amin'ny fikambanana maneho ny firaisan-kina sy maneho ny fiombona koa amin'ny toe-javatra misy sara amin'izao ary indrindra ny tonga ny alahelo sy ny fitaraina anay zahay amin'ny mpitondra fanjakana efa eto an-tanàna satria dia mampalahelo tokoa raha ohatra ka hoe ny mpitandro filaminana izay tokony tao hoe tandroka hiaro-vozona nondray manao amontsika antsika vahoaka amin'ny toe-javatra sara amin'izao ka dia tany misy lalàna moa eto ty Madagasikara dia apetraka ny tanteraka eo amin'ny pelatany mpitondra mahefa eto amintsika ny fitsarana sy ny nivony mpitandro filaminana zany ny fahefana mahefa dia atoky tanteraka ny fahendezareo zany ny fanarana akaika ty raharaha ty. Efa eo am-pelatanany manam-pahefanana ny raharaha ka ho arahantsika ty ihany ny toy ny ty tantara ty. Mialohan'ny anakatorantsika tanteraka ity vaovao ity dia ivadika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Ity vaovao manaraka ity dia ny tranga mahakasika ireo fepetra ho an'ny Covid-19 izay mandripaka olona maro manirana ny firenena maneran-tany ihany koa. Ary hoentina aminao ao anatin'izao vaovao manaraka izao ihany koa ireo fiatsika tsotra tokony ho ataon'ireo olona manao solomaso izay voalingelina noho ny entona avy amin'ny arotava. Dia raha antsika ny andinindininy izay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince fanadiadiany ravy Razafy Mahenina. Mpianatry lycée Mandina ny 7 alaisa no niverina an-tsekoly manomboka androany tao hoanina faritra izay nahitana ny Covid-19 voalohany. 2 volana izao no tao anatin'ny fihibohana tanteraka ny mponina tao Hobey. 2 volana no tsy nahitana tranga tao an-toerana ka nandraisan'ny fanjakana ny fepetra hiverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro. Ho fisorohana ny mety ho fiverenany Covid-19 tampoka na mafisina ny fepetra ho andro sekoly ny sokatra ho andro lycée raiky amin'ny 20 isa nametrahana fitaovana afaka manao fitiliana eo ambaravarany sekoly ankoatra ny fametrahana ny gel désinfectant. Na enatra amin'ny 30 ny isan'ny mpianatra isaky ny efitrano fianarana raha natratra 10 hatramin'ny 80 isa izany talohan'ny aretina. Na emotra 2 volana kosa ny baccalauréat noho ny Covid-19 izay ho tanterana ny 7 Jolay ho avy izao.
Makasika ny fanaovana arovava anisan'ireo mitarana mafy ny mpanao solomaso vokatry ny entona amin'ny vera raha mamoaka fofonany ny olona manao solomaso fikafika tsotra no menanao mba ialana amin'izay fanelingelenana izay azo atao tsara ny manasa ny vera ny solomaso amin'ny ranon-tsavony fafana omena tsara mialohany anaovana ny arovava fomba iray ihany koa asiana mosoary amin'ny orona ambony kely ny arovava manentana trany rehetra moa ny OMS amin'ny fanaovana tsara ny arovava sy ny tokony hanasana trany ny tanana mialohany ametana izany ka tsy maintsy voaharo ny vava sy ny orona. Ao anatin'ity sary tsy akiteniteny ity kosa indray dia tantara hafakely no tanterina aminao ao anatin'izay amin'izao trangany amiana ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena izao dia maro ireo sazy miatra ho an'ireo olona tratra tsy manao aritava eny an-dalambe eny. Ho an'ity vehivavy mpanao amin'ny sary ity kosa indray dia hafakely ny fomba namaliny ireo mpitandro filaminana ara-pahatrany azy. Dia initranga hafakely iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no nakantonany fampalalam-baovany MBS ao anao ny vaovao satria moa efa miresaka tranga hafakely ihany isika dia ny horonan-tsara ao anaty aorianan'izao fampalalam-baovao zao dia le atao hoe Dave na le président d'un jour izay iarahana amin'ny Kevin Klein sy Signori Weaver ary ny sampana fampalalam-baovaon'ny MBS mamin'ny fotoananao raha ampitso ankasitrahana ny teknisianina sy ny mpanao gazety ny aran'isa lahy aza misaraka amin'ny MBS naiza naiza amin'ny fotoana rehetra veloma tompoko.